tiana zany mitondra fanazavana makasika ny resaka petite vitesse, ny resaka miele tsy roa zany. Raha petite vitesse dia efa nifampiresahana tamin'ny mpivarotra tamin'ny alalan'izay délégué dingana roa nefa vita hatreto. Tiana zany manamarika fa nisy fionana tamin'ny délégué ny mpivarotra teo amin'ny petite vitesse ny fanazavana ny zavatra misy eny an-toerana. Petite vitesse dia raha antsika mahita fa tsena maty. Ny mpitantana ny tanàna tamin'izany fotoana no nanangana ny tsenan'ny petite vitesse. Io le misy angara be sy ny sisy io dia raha antsika mahita fa tsy misy mpivarotra ao. Na ny akisena ninona miditra ao ara maty tanteraka satria le olona mivarotra any anatiny ara mitsoaka mivarotra manao tsy ara-dalàna ety ivelany. Ka tany angamba ny tsara nasiana réflexion. Nefa moa izay le zavatra misy zao zany zao maso miara-mahita. Zany hoe miara-mahita ny zavatra misy zany na ny mpivarotra na ny avy aty amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra dia hoe ahoana ary zany no atao. Dia ny eo voalohany zany, le fionana voalohany zany dia fampitoviana fomba fijery hoe tsy mety ity tsena ity fa mila velomina. Tsena ngeza be tahaka ity ve dia ho avela fotsiny amin'izao. Dia eo zany le dingana voalohany atao. Rehefa nifanaiky zany fa hoe ndao ary ho ezahantsika ho hatsaraina le tsena. Isika hoy zany hoe ny avy any amin'ny lafin'ny mpivarotra zany sy ny avy aty amin'ny lafin'ny tanàna Antananarivo dia nifampiresaka amin'izay zany hoe ndao ary aloha atao recensement le mpivarotra izay efa ao an-toerana. Iny moa inona mahatonga an'le hoe atao le recensement? Le recensement dia tsotra, ahafahana zany tsy manilika an'izaniza satria ampy-mpivarotra zany. Tantara efa nisy teto zany hoe mpivarotra nampanantenana hoe avy tarina le fary dia tsy naverina intsony. Tsy ho teneniko ny taona nisian'izany zavatra zany efa taloha be tany. Ny tiako tenenina dia zao hoe iny aloha zany ny fepetra anankiray efa vita amin'izao fotoana izao le recensement. Ny anankiray faharoa izay nifanekena teto dia hoe andao anangana commissionna fanorenana zany iarahana mijery. Zany hoe miaraka mijery hoe ahoana ny anatanterana ny itondrana le foto-drafitr'asa. Dia iny commission iny zany no niresahana tamin'le fionana tamin'ny zoma teo hoe hatsangany le commission mba ahafahany tonga dia miasa. Inona moa ny mandrafitra an'le commission? Zany hoe ny solon-tena mpivarotra amin'ny alalan'ireo délégué izay nividiany hitondra ny entaentany. Ny anankiray faharoa ny mpivarotra mihitsy tsara miditra ao anatin'le commission, karazana solon-tena. Fahatelo ny avao amin'ny mpanolontsain'ny tanàna. Dia fanefany ny avao amin'ny mpanatanteraky ny tanàna Antananarivo renivohitra. Zany hoe rehefa tafapetraka izay commission izay no mandinika ny rehetrarehetra. Eto dia tiana manamarika fa tsy ao avokoa zany izay resaka mandeha any efa misy plan any efa misy sary any ohatr'izao ny sy ny sisa sy ny sisa. Zavy moa dia hiteny zavatra tsy misy. Fa hatreto aloha dia eo amin'izay dingana faharoa izay zany zao ny zavatra misy. Ka tia moa fanazavana entina zany mba tsy hampiraoraosaina ny rehetra.